tiako aloha nitondra nyreto zavatra vitsivitsy reto ho amintsika zany atao hoe melo lalana ny amin'ny fahafantarana ny andro nahafatesan'ny tompo dia zao ary ny tokony fantatra voalohany hoe firy moa lay zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Marina hoe VAF zay fanontaniako zay efa voalaza ao anatin'ny fanontaniana ny valiny fa zany anefa matoa amin'ny teny zany debe ny olona ao angamba ny tena tsy mahalala tokoa, ao kosa ny mety hoe mahalala fa mody fanina, ao kosa zany ny tena hoe tena minitsy te halala mihitsy hoe firy marina nisan'ilay hoe zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Ka nareo ihany mamaky ny Jaona 3:9 efa aitsenjery hatrany amin'ny mbola zaza zany teny zany hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no omeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Arak'izay zany de zao ny zanak'Andriamanitra dia lahy tokana anankiray zany no isany. Am'izao fotoana zao nefa tsy njarain'ny olona zany io Jesosy anankiray io zanaka lahy tokan'Andriamanitra hoe misy Jesosy maty alarobia na hoe maty atsasaky ny herinandro, misy kosa Jesosy maty zoma. Reo aloha zany no ataoko hoe izy ngizinan'ny olona indrindra moa ao anivony atao hoe sampivavaka amin'ny andro sabata na ny sabotsy zany. De mametraka Jesosy anankiroa zany izy. De eo aloha zany de efa tiako ny ampafantatra atsika rehetra hoe ny tantara dia manamarina sy manambara fa ray ihany no Jesosy Kristy niantona teo amin'ny hazo fijaliana ary maty tamin'iny andro namatsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana iny. Ray ihany fa tsisy Jesosy anankiroa teo ary tsy misy koa tantara milaza hoe sady nisy Jesosy maty tamin'ny andro alarobia no nisy Jesosy maty sy niantona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro zoma. Noho izany de esory sy foany ao anatin'ny sainantsika aloha zany le hoe fiheverana fa misy Jesosy maty alarobia ary misy Jesosy maty zoma. Ray ihany no tena Jesosy de lay zanaka lahy tokan'Andriamanitra zay voarafitra sy voasoratra ao anatin'ny baiboly ka ny amantarantsika no hoe iza marina le tena Jesosy anankiray ary de tsy any am'le hoe maty alarobia na le hoe maty zoma fa inona no famaritana omen'ny soratra masina momba an'ity Jesosy Kristy zay atao hoe lahy tokana ity. Dia amaky an'ity soratra masina anankiray tsika efa nomena zany le Jaona 3:9 teo fa novakitsika indray zany zao de ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly dia ny 7. Ainao tsara angamba zay tantara zay asan'ny apôstôly 7 de ny 5 sy ny 9 no vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Zao no vaky ny teny ary dia nibanjina azy ro lahy tsara izy fa nanantena ahazo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na vola mena aho fa izay ananako no omeko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Sady modely no famantarana ao antsika ity andinitsoratra masina ity. Nisy an'lehilahy anankiray zay mpangataka napetraka teo ambavadin'ny tempolon'i Jerosalema de rehefa nandalo Petera dia nanambara n'ity teny ity rehefa nijery azy tsara de hoe tsy manana vola fotsy tsy manana volamena ho Petera, zay ananako no omeko anareo, no omeko anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay zany le famantarana anankiray ary mendrika ao atao modely. Avaiza le Jesosy Kristy tokana, le zanaka lahy tokana, zanak'Andriamanitra rehefa nampidinina tetỳ tany, avaiza ny fiaviny? Avy any Nazareta. Ary tsy misy Jesosy dimy teraka tany Nazareta na teraky Maria Virgine fa ray ihany. Ray ihany ka zay no naterahany. De ny nahafatesany moa zany le hojerentsika manomboka eto. Fa taorian'ny nahafatesany kosa raha teraka tany Nazareta izy de taiza na nakaiza na aiza izy taorian'ny nahafatesany zany. De amaky andinitsoratra masina indray tsika ato amin'ity asan'ny apôstôly ity ihany zany de vakitsika ary ny asan'ny apôstôly ihany zany de ny toko 7. Toko 7 de manomboka eo amin'ny andininy 4:50. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 4:50 dia vakina hatrany amin'ny andininy 4:50. Zao ary ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe.
ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nidivazana taminy izy, fa Stefanina feno ny fanamasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, de nanao hoe: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ny fanontaniana napetraka zany de hoe aiza ndray Jesosy tao aorianany nahafatesany, de io ny valiny eo ankavanan'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara hoe feno ny fanamasina Stefanina, le tantara eo aloha zany azo novakina hoe nitoram-bato izy, inona ny antony nitoram-bato azy fa anjaranao mamaky an'izay. Fa talohan'ny nahafatesany nitoram-bato azy de nahita ny zavatra mahagaga izy araky ty tantara ty hoe nahita ny lanitra ny sokatra izy, de inona zavatra hitany, nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, de niteny izy rehefa nahita an'izay hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Aiza zany le zanak'olona zay tsy iza fa Jesosy Kristy dia eo ankavanan'Andriamanitra. Ary io tantara io teny io de milaza fa ray ihany leo ankavanan'Andriamanitra. De eto faritako mazava tsara, tsy nisy fanampiny ny teny tahaka ny anapitsika azy amin'izao fotoana izao. Hitako ny lanitra misokatra ho Stefanina ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Tsy nampiny teny hoe lay zanak'olona maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, na hoe lay zanak'olona maty tamin'ny andro zao na maty tamin'ny andro zao. Tsy nampina an'izay. Inona moa ny anton'izay? Zay koa ny zavatra anankiray tiako holazaina aminao hoe zany mameno ny eritreritro, zany mameno ny fisainako, ary zany mameno ny fanantenako. Raha mivavaka na nandray ny famonjena, na mamoaka demonia, na mivavaka ho an'ny marary aho, ireo no teboka anankiroa fantatro. Jesosy Kristy avy aiza? Avy any Nazareta, araka ny nambaran'i Paoly. Ary aiza amin'izao fotoana izao? Eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra ray. Ka na fantatro aloha na tsy fantatro aloha, tamin'ny andro inona izy maty, efa fantatro fotsiny hoe eo ankavanan'Andriamanitra ray. Tsy misy roa, tsy misy telo, tsy misy efatra, tsy misy dimy. Ray ihany koa de io lehilahy tokana io. Ka tsy isy mihitsy ny azo no afaka mitaka hoe le Jesosy iza ny eo amin'ny niseho tamin'izay mantsy ny zavatra nametraka tamiko ndray taona zay mitantara foana ombenombeno hoe Jesosy niseho tamiko Jesosy nifidy ahy, Jesosy nametra tanana tamiko, Jesosy nanositra ahy, niseho mivatana tamiko izy, ary nametra tanana mivantana tamiko de nampianatra izy, de nisy nametra mpanontaniana ndray andro. Tadidiko tsara efa ela izy zay hoe nanome toko sy andinina izy toko sy andinina izy mbola hoentsika eto ao anatin'ny fizarana amin'ity resaka fampianarana ity zany hoe nambaran'le Jesosy niseho taminao ve fa maty tamin'ny atsasaky ny herinandro izy de nanome toko sy andinina izy. Taitra ihany aloha nahita hoe tena voasoratra anaty baiboly marina ve zany resaka zany, de nivakiko tsara le toko sy andinina nomeny izay nilazay ny fananambara hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Jesosy Kristy, de nivakiko le toko sy andinina nomeny tsisy ifandraisana. Misy soratra fotsiny hoe atsasaky ny herinandro, fa tsisy hoe maty le zanak'olona, le maty le Jesosy Kristy, tsy misy mihitsy. Fa zavatra fa tsisy ifandraisana mihitsy zany mbola hoentinety moa zay andiny soratra masina zay, fa maharetotsika de aro hatrany ny fizarana rehetra ao anatin'ity fampianarana lehibe sy goavana ity. Ka za zany de miteny aminao hoe tsy zava-dehibe tamiko aloha namantatra le hoe maty tamin'ny andro iny eo ankavanan'Andriamanitra io, fa amiko rehefa nandresiny fahafatesana izy zava-dehibe zay, eo ankavanan'Andriamanitra izy zava-dehibe zay. Ka raha miantsa hoe amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe avy any Nazareta mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra ray, tsisy rongy ihany, tsisy roa, ary tsisy afaka hisantoka an'io mihitsy. Zay nitadidio, tsisy afaka hisantoka an'io mihitsy de zay aloha zany zavatra anankiray tiako ampahafantarina anao hoe tokana anankiray le zanak'Andriamanitra fa aza zarazaraina, aza zarazaraina mihitsy zany hoe nenay Jesosynay maty zao, nenareo maty zao, nenareo tsisy, nenay izy. De zao za aloha manamafy tsara etona hiditra amin'ny fizarana faharoa tsika ahita zavadalina manomboka amin'ny fizarana faharoa io fa za aloha de miteny ho atsika rehetra zay mpanaraka zao fandarana zao, mety ianao mihitsy le mpivavaka any am'le hoe maty alarobia, mety ianao any am'le mpivavaka any am'le hoe maty zoma, fa zao araky ny teniko teo aloha de zao tsy ny hevitr'olombelona ny ekenao marina. Tsika mantsy indraindray mieritreritra fotsiny ihany na nampianatra an'io, zay no izy zany. Ka na de hita mivandravandra be ao anaty baiboly hoe zao ny tena izy,
de tsy mety resy lahatra ianao fa le an'le olona ihany ny ekenao hoe na de tsy mifanaraka amin'ny baiboly ary fa hita mivandravandra hoe mifanohatra amin'le voasoratra anaty baiboly mbola iny any ekenao ka anao manokana zay fa za aloha mitaona tsy manaiky antsika rehetra zay teo any amin'ny fiainana mandrakizay a zay aloha zavatra tsy ndriko ihany koa zay teo any amin'ny fiainana mandrakizay a de aza maka hevitr'olona aza mino hevitr'olona fa zao sokafo ny maso ataovy tena mihiratra tsara masonao a manomboka amin'ny fizarana faharotsika fa ity no teny ilainy ty fizarana voalohany androany ty de ataovy mihiratra tsara ny masonao ahita hoe inona ny voasoratra ao anaty baiboly ka zay a tokana aloha le Jesosy a ary io ny nany tena ianteherako na fantatro na tsy fantatro ny andro nahafatesany efa fantatro fitananakavanan'Andriamanitra raisy io no andoliako io no antsoko io tsisy roa na telo na efatra na dimy tsisy afaka mitakahy ka isantoka an'izay toeran'izay ihany koa tsy misy tena tsy misy zany ary ho hitatsika eto moa ahoana no afahako mananatoka an'izany fa zao ary na izany na tsy zany anefa de ilaitsika koa no mamantatra ity tenin'Andriamanitra ity a izay efa nolazainy Jesosy Kristy tany aloha tany iverina kely tsika any amin'ny filazantsaran'ny Matio a de ny toko 5 toko 420 azafady Matio toko 420 fa ny andininy zany ny 5 Matio a toko 420 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no Kristy ka maro no ho voafitany. Io zany no manambara fa hatramin'ny andro nitenenan'i Jesosy anio a mandraka zao tsika amin'ny teny zao kosa mandra-piaviny eny amin'ny raon'ny lanitra ihany koa de hoy Jesosy hoe maro no avy amin'ny anarako ka anao hoe izaho no Kristy. Tadidio zany fa isy Kristy sandoka maro de maro de maro de maro de maro hoy Jesosy Kristy eto ambonin'ny tany de maro ihany koa arak'izay no ho voafitany, maro no voafitany ka anomboka mantatra sika hoe mizingizina ny etsy an-daniny le Jesosy nay zay maty tamin'ny antsasaky ny herinandro ny tena izy, mizingizina ny atsaikilany tsisy an'izany fa le maty zomany anay ny tena izy de reo moa samy manangana hoe nenareo Jesosy hafa nenay Jesosy hafa. Misy tokoa ny Kristy sandoka ary sakaiza malala ka ny soratra masina ny baiboly no amantarantsika hoe iza ny tena sandoka liato sa liato eny ary enonge ny fanambarana napetraky ny apôstôly Paoly ao amin'ny Koritianina 2 de ny toko 2 Koritianina 2 toko 2 andininy 4 Koritianina 2 toko 2 andininy 4 zao ny voalazany teny ary fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorinay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo ay tsara ny andeferanareo am'izany. Eno tsara fa misy zavatra miverimberina aty voalohany Jesosy hafa, faharoa fanahy hafa, fahatelo filazantsara hafa. Io no manamafy tokoa fa be dehibe ny Kristy sandoka, be dehibe ary efa nitondraka fampianarana teto ny ray andro hoe ahoana ny fomba fisehoan'izany. Fa ny zava-marina zany de zao a le Jesosy hafa dia manana filazantsara hafa ihany koa ary zay mandray azy no mandray an'le filazantsara hafa de manana fanahy hafa ao anatiny ka le olona zay tena an'Andriamanitra le tena izy any am'le Jesosy tena izy de nomeny fanahy atao hoe fanahy ny zanaka natsangana. Zay ny voalazan'ny soratra masina de le an'le Jesosy hafa sy ny filazantsara hafa kosa zay mandray azy de fanahy hafa fa tsy fanahy niny atao hoe zanaka natsangana iny. Ka inona ny tika an'izany rehetra izany ary a iariary zany manomboka eto hoe iza marina ny tena Jesosy hafa, iza marina ny tena filazantsara hafa le maty antsasaky ny herinandro sa le maty zoma, mbola tsy misy valiny eto a ary tsy ninay atao mihitsy ny tonga de amaly ty no izy na ty tsy izy fa ny soratra masina zany ny tena velarintsika atao hitan'ny masonareo a ahafantaranareo a inona marina no tena andro nahafatesany Jesosy. De raha misy ny olona mandray filazantsara hafa de manana fanahy hafa, inona ny fampitandremana napetraky Jesosy momba an'izay. Vakitsika ity tenin'Andriamanitra ity a fa misy tokoa ny Jesosy hafa, misy tokoa ny filazantsara hafa ka rehefa tsy le ray zany de le ray no hafa rehefa tsy le laroby de le zoma. De hitatsika araka ny fanamporofona raha tsoratra masina zany a ao anatin'ny fizarana zay eo araha itsika eto vakitsika indray ary ity tenin'Andriamanitra ity a
fampitandremana napetraky Jesosy Tompo ao amin'ny Matio ihany fa ny toko fafito. Matio toko fafito dia ny andininy fa 5:10 ka hatrany amin'ny andininy fa 20. Matio toko fafito andininy fa 5:10 ka hatramin'ny andininy fa 20. Izao ny volazany teny ary: mitandrema ianareo fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodimitoa izy. Ny voany no ahafantaranareo azy, manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo. Dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia no voany no ahafantaranareo azy. Nafiry ny Jesosy hafa, Kristy sandoka. Nafiry filazantsara hafa entiny reny manana marika anankiray tsika napetraky Jesosy Kristy tamin'ny fahendrena lehibe izay fantany fa ilaitsika zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ino ary ty marika lehibe ty? Hoy Jesosy Kristy eto manao hoe misy mpaminany sandoka ozy izy. Rehefa tonga aminareo izy dia mitafody janak'ondry. Fa rehefa miteny izy ny ao anatiny dia na ambodimitoa. Inona moa zany ny atao hoe Kristy sandoka na Jesosy hafa na hoe filazantsara hafa zany dia zao. Tsy teny aminao mihitsy izy hoe za sandoka, na hoe toy ny filazantsara tsy izy, fa miariary zao zany hoe tsy izy fa lazainy fa izy. Efa hita fa tsy Jesosy dia lazainy fa Jesosy. Dia iza amin'le anankiroa no izy, iza le sandoka, zany no jerevantsika zany fa rehefa ny anankiray ny tena izy, ny anankiray zany sandoka. Zay ny tokony ho fantaritsika tsara eto amin'ity fampianarana ho arantsika ity. Ka ny ahafantarana azy dia zao: tsy fijery ivelany, satria raha ivelany izy dia ohatran'ny hoe mpivavaka, zay le fitafian'ondry zany zay. Fa rehefa ny ao anatiny jerena ambody. Ka inona le ivelany, inona le anatiny? Ny ivelany zany dia le hoe miseho azy ho mpivavaka izy, tena miseho, tena miseho hoe mpivavaka izy, ary tsy teny mihitsy hoe tsy mpivavaka. Dia le olona tarehany mpivavaka ihany koa, dia le olona mampianatra ihany koa mpivavaka ihany koa, dia ny zavatra toriny mbola baiboly ihany koa, tena mbola baiboly ihany koa ny toriny, satria raha ho avy izy ka hitory zavatra hafa dia lazain'ny olona hoe esy nenao kay zavatra hafa fa tsy baiboly. Ary eto ringe dia efa mahita miariary. Betsaka nge ny olona mampiasa amin'ity resaka ty, amin'ity resaka hoe fahafatesan'i Jesosy ty efa apetraka kilabosy izy amin'ny baiboly. Boky hafa amin'izay ny velarina hoe hitanao araky ty boky ty dia zao, araky ty boky ty dia zao. Za tena miteny amintsika ireny le atao hoe filazantsara hafa. Filazantsara rehefa hita zao miariary le tena izy apetraka